Anisan'ny mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoan'izao ireo trano fisakafoanana eto an-drenivohitra. Voatery mametry anisan'ny mpanjifa miditra ao amin'ny sasany amin'izy ireo ialana amin'ny mety hiparitahan'ny valanaretina. Eo ihany koa ny fanatanterahana ireo fepetra ara-pahasalamana atao aorian'ny fivoahan'ny fihibohana. Respecter tsara les 5 clients zay. Rehefa feno les 5 clients dia tsy mandray zay. Mampiasa gel zay. Vao miditra client dia ma-gel dia zay izy vao s'installe, zay izy vao mipetraka. Respecter tsara les 1 mètre de distance zay. Le personnel doit se désinfecter les mains au moins toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, voire quand on a beaucoup de clients. On a également mis en place les masques. Donc tout le monde met un masque que l'on change de temps en temps, enfin pas de temps en temps, toutes les 4 heures en fait. Voilà. Stoiny teo aloha, milaza izy ireo fa tsy mahatratra apatitelony ny vola ambijiriny teo aloha ny vola matin'izy ireo amin'izao fotoana izao, fa miezaka fotsiny mampizatra ireo olona. Milaza ihany koa ireto mpandraraha ireto fa lasa mirona kokoa amin'ny fanaterana sakafo izy ireo, misy mihitsy azy ireo orinasa efa miara-miasa amin'ny trano fisakafoanana. Client tena mihena be, tena miasa perte. Misy fotoana miasa perte ianao tena hoe zaka famoverina le vola ampiasainao. Misy tena hoe tsy miverina mihitsy fa ny moitié fotsiny. Client anay amin'izao tsy mahatratra un tiers. Tsy mahatratra un tiers ny client anay teo aloha. Dia tena mihena be, tena mi-survivre fotsiny zany zay zao. Tena mi-survivre. Pour travailler, en fait on a travaillé avec les sociétés de livraison. On a également livré pour les autres clients. Et voilà. Ataonay misy resaka plat, misy sakafo maro samihafa fa le resaka snackina aloha zany zao no tena mandeha satria ny vidin'ny olona dia mandeha mody satria amin'ny ray efa mihidy zany le lasity amin'ny ankapobeny. On ne peut pas dire que le confinement n'a pas eu d'impact, oui. Le confinement a eu un impact colossal, je dirais, sur le chiffre d'affaires, mais on essaie de faire de notre mieux pour que ça revienne à la normale. Enfin, c'est encore difficile, mais voilà quoi.